Iza moa ity mpanjaka ity atao hoe Jesosy Kristy, satria ny ankamaroan'ny mpanjaka sy anjina de teraka ao anatin'ny trano na hopitaly tsara indrindra, fa ho an'ity mpanjaka ity de tsy nisy ny toerany tao an-tranom-bahiny aza, fa tao an-tranon'omby no nahaterahany ary tao am-pihinanam-belona no nametrahana azy voalohany. Tamika amin'Andriamanitra ve ny nahaterahany? Tsy nampoiziny ve ny tsy fisian'ny toerana ao amin'ny tranom-bahiny? Tsy kisendrasendra ny nahaterahan'i Jesosy amin'ny fomba tahaka izao, fa tena planin'Andriamanitra mihitsy. Ary misy lesona lehibe hitantsika ao amin'ity tantara ity. Andriamanitra dia mampiseho ho antsika ny fanetrehan-tenan'ity mpanjaka ity amin'ny alalan'ny nahaterahany. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ilay zanak'Andriamanitra izay mendrika ho teraina, mendrika ho tompoina, dia nanetry tena ka nanaiky ho teraka amin'ny fomba tahaka izany. Averiko indray ilay fanontaniana hoe iza moa ity mpanjaka ity? Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Reo olona izay tokony ho niankohoka teo anatrehany dia nanenjika azy. Reo olona izay tokony ho nidera azy dia nanaratsy azy kosa. Reo olona izay tokony ho nanarady azy dia nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny tena mahagaga dia izao, sitraka ity mpanjaka ity nihiaritra izany rehetra izany, fa inona moa ny nahatonga azy nanao izany? Noho ny aminao. Iza moa ity mpanjaka ity izay nisatroka tsilo fa tsy satro-boninahitra? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa hita fa nanantarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaniana. Nahafoy ny mahampanjaka azy izy satria tianao. Tonga olombelona izy mba hahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra, koa satria manana nofo amandra ny zaza dia mba nandray izany koa izy mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Nifidy ny hofaty izy satria fantany fa tsy maintsy misy olona nandoany sazy ny fahotanao. Niala ny toerana nisy azy any an-danitra izy mba hahafahanao mahazo fitoerana any miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Miharihary fa tsy misy mpanjaka tahaka azy, na taloha na ankehitriny na amin'ny hoavy, ary marina tokoa fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo izy, fa efa mba mpanjaka ny fonao ve izy? Raha tsia dia aza mangataka andro, fa aoka mba ity no andro hibebahana sy hanoloranao ny fiainanao ho an'ilay mpanjaka.